Zany amin'iny fantokanana androany kosa ny fotodrafitrasa vaovao ny ISKE etsy 67 hectares ny lehiben'ny androm-panjakana filoham-pirenena Rajonary Mampianina no isan'ny nanome voninahitra ny fotoana ankoatr'izay ireo mpamatsy vola sy ny mpikambana sasatsasany amin'ny livon'ny gouvernement. Nanomboka ny 10 oktobra 2024 ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa vaovaon'ny ISKE etsy amin'ny 67 hectares izay ahitana rihana 7. No tanterana ny tolakandro teo ny lanonana fitokanana ity fotodrafitrasa vaovao ity izay natrehan'olony manan-kaja maro. Nanamafy ny filoha Rajonary Mampianina ny mahazava-dehibe ny fianarana amolavolanan'ny olom-pirenena indrindra ny tanora ary iray amin'ireny ny ISKE raha ny nambarany. Tombontsoan'ny firenena dia tena be dia be satria mila fanofanana, mila fianarana mba amolavolana olona, amolavolana tanora izay mitondra ny firenena andray anjara misehatra rehetra mahafampitona fampatrona firenena. Ary ISKE dia anisan'ny anankiray amin'ireny azo moa dia fanamafisana fa hoe dia karakaraina ny tanora ianafy ny fanabeazana azy arahaizana zany dia verina fa tena zava-dehibe tombontsoa lehibe zany ho an'ny firenena fananonandreo ary efa lazay fa moa hoe raha ny mpianatra eto dia tsy vita ny hoe amparitaka misehatra maro samihafa na misehatra tsy miankina na amin'ny asa-panjakana fa miparitaka ihany koa raha voalohany zao satria dia an'ireo toerana maro aleha dia ahitana mpianatra kitatizika mahafinaritra manotany zany ary azo lazaina hoe efa faralanjaza mihitsy izy raha ny tena marina satria araka moa voalaza teo telopolo taona ny fanisiany tsy nany an-trano mihitsy fa dia nanofa nandray raha voaroaka tamin'ireny toeran'ireny fa dia hoe amin'izao fotoana kosa dia mba manana anjara toerana zany ity Ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola dia nanambara fa ity fotodrafitrasa ity dia novatsian'ny BADEA 3 hetsy sy 4 tapitrisa dolara amerikanina. Tao ihany koa ny OFID izay nanome 5 hetsy sy 3 tapitrisa dolara ary ny fanjakana malagasy izay nitondra 10 hetsy dolara amin'ny alalan'ny antsoina hoe fond de contrepartie ary nisy ihany koa ny vola avy amin'ny hetra mitetina ny amin'ny 2 miliara ariary ihany. Nanome voninahitra ity lanonana ity moa ireo mpamatsy vola ireo. Zava-dehibe ho an'ny ISKE ny fananany fotodrafitrasa ho azy raha ny nambaran'ny tale jeneraly ny ISKE. Mivoatra ny toetrandro, ny teknôlôjia ary tokony mivoatra manaraka izany ihany koa ny tontolo manodidina ny fampianarana mba ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tao anatin'ny 1 taona nisian'ny ISKE raha ny nambarany dia nahatratra 5,750 ireo nahazo diplôma ary 2 alina kosa ireo mari-pakasitrahana nozaraina tamin'ireo mpitantana orinasa izay manamafy ny fahalalahany sy ny fahaiza-manaony.